Raha tompoko lasy tompoko vavy dia mbola akafalinina indray ary no iara-mananao androrananao ny fandarana metodetra ny andro amin'ity anio ity. Ao anatin'izay araka ny efa natsidika tamintsika dia azovana ny volinandro ririnina tamin'ity anio ity. Mbola somary hita taratra zay raha ho amin'ny rapitso manokana, zany hoe mbola angatitsika zany ny andro ahitana ny orana malefaka amin'ny ankapobeny ny moroteraka tanàna nosy toka somary mbola iserkerika ny voamaraina aty amin'ny ilany antsinanan'ny voatany aty. Ao anatin'izay volinandro ririnina zay kosa dia maina tanteraka aty amin'ny andrefa nosy rehetrarehetra iny. Raha ny ao aoriana zay kosa dia tsara hatrany aloha ny toetrany andro zay alefaka ny alizay zany hoe somary masovana ndray masoandro mia masovana kelikely makany amin'ny faran'ny herinandro androany zany dia somary masovana ndray zay masoandro izay hojerentsika amin'ny antsipiriany moa zay toetrany andro izay ho an'ny rapitso maraina zao dia mbola mandraondraona ozytsika teo ny aty amin'ny voatany mety isy eriketikely natevantevany ny voamaraina. Misy orana malefaka kosa aty amin'ny morotsiraka antsinanana manontolo iny raha toka maina tanteraka aty amin'ny andrefan'ny nosy rehetrarehetra iny. Ho an'ny tolakandro raha ho an'izay rapitso zay ihany dia mbola hita taratra aloha fa misy orana miatoaty ny morotsiraka antsinanana nosy mandraondraona hatrany ny antsinanany voatany sy aty amin'ny faritra melaka aty ifandimby ndraona sy ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Raha ho an'ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray ary dia manodidina ny 30 ny ambony indrindra aty amin'ny faritra voatany, 30 ka hatramin'ny 20 ny morotsiraka antsinanan'ny nosy raha toka 30 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Ny mafana indrindra dia 30 degré celsius ho an'ny rapitso zany hoe ny faritra Menabe, ny faritra Betsiboka, ny faritra Boelsy, ny faritra Sofiano ahitana izay. Toy ny toetrany andro ihany ary raha ho an'ny alakamisy kosa indray dia efa somary mihena ny herin'ny tsotrivotra makatika avy aty atsimo atsinanana. Mbola taratra ihany ny orana aty amin'ny Antalasy sy Analanjorofo sy aty amin'iny tapany avaritry ny faritra antsinanan'iny somary mbola mandraondraona mety aranerika ny faritra ohatra Mamboro, mandraondraona ihany koa aty amin'ny Analamanga fa ndraiky ohatr'izay dia efandimby ndraona sy ny masoandro. Ny maripana moa dia manodidina ny 4 ka hatramin'ny 20 raha ho an'ny alakamisy ny ambony indrindra aty amin'ny faritra voatany ahitana fiakarany 5 ka hatramin'ny 30 kosa ny morotsiraka antsinanana raha toka 20 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Amaranana ny izay toetrany andro izay ary raha ho an'ny zoma dia maina amin'ny ankapobeny sakia efa manomboka hita taratra indray ny masoandro mibalika amin'ny faritra maro manderana nosy raha toka mbola ahitana orana malefaka hatrany aloha aty amin'ny Maroantsetra sy Antalaty morotsiraky ny Analanjorofo rehetrarehetra iny. Ny maripana kosa raha ho an'izay zoma zay dia 4 ka hatramin'ny 20 hatrany aty amin'ny faritra voatany, 20 ka hatramin'ny 30 morotsiraka antsinanana raha toka 9 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Ny mafana indrindra dia 30 degré celsius any amin'ny faritra Sofiano ahitana izay. Mahakasika ny tany faratohan-drivotra eto Antananarivo renivohitra kosa indray ary dia antonony amin'ny ankapobeny ny tany faratohan-drivotra amin'izao fiandohan'ny herinandro izao ambanin'ny fetrany OMS avokoa ny rehetrarehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetrany andro ao anatin'ny 3 andro ho avy no jerena dia vinavinaina ho ambany aloha amin'ny ankapobeny izay tany faratohan-drivotra eto Antananarivo renivohitra izay. Dia makasitraka anao nanaraka an'izay hatramin'ny farany manasanao hatrany anaraka ny vaovao ny mety toetrany andro sy ny faratohan-drivotra eto Antananarivo renivohitra amin'ny manaraka indray ary veloma to.